Ho aminareo rehetra ny riavana ny fahasoavana sy ny fiadanana avy amin'Andriamanitra ray sy Jesosy Kristy tompontsika. Ity alahady ity ny isa-taona alahady faharoa amin'ny volana Jona dia atokan'ny fiangonan'i Jesosy Kristy eto Madagasikara hitondrana amam-bavaka ny fampianarana eo anivon'ny sekoly FJKM. Miarahaba izay rehetra mpisehatra eo anivon'ny sekoly sy ny fanabeazana ary manonona indrindra ny fiadanan'ny tompo ho anareo mpampianatra na mpianatra ao anivon'ny sekoly FJKM tonga eto. Ny Efesianina toko 4:1-12 hatramin'ny 9:12 voalahatra ao amin'ny perikopa amin'ny tian'ity no hiarahantsika indray amin'izao fotoana ny toriteny izao. Efesianina toko 4:1-12 hatramin'ny 9:12. Ny fanahin'ny tompo ampianatra antsika ny sitrapony amin'izany soratra masina izany. Ny boky Efesianina dia boky nosoratan'i Paoly, fonizy voazona tany amponja noho ny fitoriana ny filazantsara. Antsoina hoe epistily ny fifatorana izy amin'izany. Ny toko 3 voalohany dia entiny mampianatra na mampahafantatra ny tsy ambaratelon'Andriamanitra amin'ny kendreny ny fampiombonana, ny fampiraisana, ny fampihavanana tamin'ny nahafatesany Jesosy Kristy. Fantatsika ilay teny fohy sady mazava eo amin'ny toko 2:4-12 manao hoe fa izy no fihavanantsika. Epistily nosoratan'i Paoly ho an'ny Efesianina dia ampianarana indrindra izany atao hoe firaisan'ny fiangonana, fiombonan'ny fiangonana izay miorina amin'ny asa famonjena nataon'i Kristy, asa fampihavanana nataon'i Kristy teo azo fijaliana. Ny fiombonana sy ny firaisana amin'Andriamanitra, fototry ny fiombonana sy ny firaisan'ny fiangonana. Ny toko 4 hatrany amin'ny toko 9 farany dia itaoman'i Paoly kosa na ampianaran'i Paoly ny fiangonana iaina izany firaisana, izany fiombonana no ny asa vitan'i Kristy izany. Malona antsika ny 9:12 hatramin'ny 9:12 ary ampatsahivana ny loha hevitra manao hoe miaro ny olony ny tompo. Ny fiarovan'ny tompo ny olony ao anatin'ireo andin-tsoratra masina ireo dia azo ambara ny amin'ny hoe miaro ny olony amin'ny fampianaran-diso ny tompo ary ny faharoa miaro ny olony amin'ny fiombonana ny tompo. Miaro ny olony amin'ny fampianaran-diso ny tompo. Voalaza ny soratra masina eo amin'ny 9:12 fa mametraka mpanompo samihafa Andriamanitra ao anatin'ny fiangonana. Tanjony amin'izany, anankiray amin'ny tanjony amin'izany ny 9:14. Mametraka mpanompo samihafa izy mba tsy ho zaza intsony isika ka ilangirana sy ampitambolombolen'ny rivotry ny fampianarana samihafa rehetra amin'ny saim-petsy ataon'ny olona sy ny fiendreny ahatanteraky ny hevitry ny famitana. Manomboka eo amin'ny 12:12 ny tanjona ametrahan'ny tompo ireo mpanompon'Andriamanitra samihafa, fa eo amin'ny 14:12 dia anankiray amin'izany tanjona izany ny fiarovana ny olona amin'ny fampianaram-diso. Mametraka apôstôly ny tompo, mametraka mpaminany ny tompo, mametraka evanjelistra ny tompo, maniraka mpiandry sy mpampianatra ny tompo. Hiasa eo anivon'ny fiangonana, ahatonga ny fiangonana ho voaro amin'ny saim-petsy ny mpanao fampianaran-diso, amin'ny famitana ataon'ny fampianaran-diso. Ny apôstôly izay mpitarika ny fiangonana tamin'izany dia sary ny mpitarika ny fiangonana ankehitriny.
mametraka olona hitarika ny fiangonana ny tompo. Ny mpaminandy dia ireo mpilaza ny afatr'Andriamanitra, mametraka olona hilaza ny afatr'Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana ny tompo. Ny evanjelista dia ireo mpitory ny filazantsara ka mitaona ny olona hibebaka anatona an'Andriamanitra ao amin'i Jesosy Kristy. Mametraka olona eo an-tanimbolony dia evanjelista mitaona anao hibebaka koa Andriamanitra. Mametraka mpiandry sy mpampianatra ny tompo. Mpiandry ireo olona izay miambina ny fanahin'ny fiangonana, tsy vilivily, tsy ronatsy na roa, fa andeha lala mahitsy eo anaon'ilay mpiandry tsara. Mpampianatra dia olona nahay kokoa noho ny hafa, nandalina kokoa noho ny hafa, ary miaro tsara ny fotom-pinoany ny fiangonana. Olona mafy tsara ny finoany fiangonana, ny fampianaran'ny fiangonana, ka dia maniraka olona eo anivon'ny fiangonana ho amin'izany asa fanompoana izany ny tompo. Ny antony, ny tanjony dia mba ho fiarovana amin'ny fampianaran-diso. Ireo sokajina fanompoana samihafa, ireo karazana mpanompon'Andriamanitra samihafa apetraka Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana dia efa fiarovana ho antsika fiangonana mba tsy ho amin'ny fampianaran-diso. Ry havana malala, tsy mahay manararoatra ny fisian'ireo mpanompon'Andriamanitra samihafa eo anivon'ny fiangonana isika, ampy atsika rehefa ny anotoroteny isika dia nareny afatr'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny mpaminandy. Indraindray tsy manaiky ny fitariana ataon'ny mpitarika isika, ataontsika ampy rehefa tonga mivavaka eto isika, nefa tsy niaino ny evanjelistra mitaona anao hibebaka ka anatona an'Andriamanitra. Tsy haintsika misitraka n'izany atao hoe mpiandry mpiamina ny fanahintsika, mpiaro atsika tsy ronatsy na roa, ary tsy haintsika ny manararoatra ny fampianaran'ireo nandalina ny finoana kristianina dia mandray izany ho fiainantsika. Hany ka misy ny tratra ny fivilian-dalana any amin'ny fampianaran-diso. Any ivelany any isika no mandranto izay iverintsika ho filazantsara, mitady izay mahafapo ny sofintsika na mahatoa ny etaetantsika amin'ny fihetsiketsehana samihafa. Naniraka mpanompo samihafa Andriamanitra eo anivon'ny fiangonana mba hiaro ny fiangonana amin'ny fampianaran-diso. Anio ry havana dia tsarovy fa zava-dehibe eo amin'ny fiainantsika fiangonana ny fijoroan'ireo mpanompo nosorana ho amin'ny asa fanompoana samihafa. Aleovy sary an-tsaina ny hoe tsisy mpitandrina mihitsy eo anivon'ny fiangonana. Aleovy sary an-tsaina ny hoe tsisy dekona ny fiangonana, tsisy mpiandry ny fiangonana, navelan'Andriamanitra ho kamboty tao ny fiangonana. Tsy misy mpampianatra ny fiangonana. Ahafahany manovo ny fahamarinany filazantsara ny Kristy, ahafahany mahafantatra misimisy kokoa ny Kristy, araka ny 5:5. Aleovy sary an-tsaina izany ry havana. Rehefa maka sary an-tsaina an'izany sika dia tokony ho resy lahatra ny hoe andeha anararoatra ny fisian'ireo karazana mpanompon'Andriamanitra, ajorony eo anivon'ny fiangonana, miambina ny fanahintsika ary mampianatra antsika ahafantatra ny sakany sy ny lavany ary ny ahavo ny fitiavany Kristy. Fa fiarovana ho antsika mpanompon'Andriamanitra koa ny fiantsony antsika ho mpanompon'Andriamanitra. Raha tsy mpitandrina dia nalahoana mihoatra noho izao ny fiainako. Raha tsy natsoan'Andriamanitra ho dekona ianao dia voaharo ve ny fahamasinanao? Misaoran'Andriamanitra fa ny antso anao ho mpiandry ny tompo. Misy fiarovana lehibe izany ry havana. Ary tokony ho saintsaintsika fa miaro antsika ny tompo amin'ny fiantsoana izay natolotry ny tompo antsika io. Anio valio ny antso ny tononkira-panahy manao hoe iza no hanompo any Jesosy. Midira lalindalina kokoa amin'ny fanompona an'Andriamanitra, fiarovana ho anao ny fanompona
sady fiarovana ny vahoaka an'Andriamanitra miara-mivavaka aminao. Fiarovana ao anao ny fanompoana sady fiarovana ny fiangonana, tsy ho amin'ny fampianaran-diso. Ny faharoa, miaro ny olony ny tompo ary mampiombona ny mpanompo samihafa. Ny fampiombona ny tompo ny mpanompo samihafa eo anivon'ny fiangonana ry havana dia arofanina lehibe miaro ny fiangonana. Misy fanambarana amin'ny fahendrena malagasy manao hoe izay mitambatra vato, izay misaraka fasika, mitabe tsy lanin'ny mamba, akanga maro tsy vakinam-po. Tena fiarovana ny fiombonana, fiarovana ny fiangonana ny fiombonana. Fa ilay fiombonana dia mahagaga eo amin'ny 110 hatramin'ny 120. Fa ao anatin'ny fahasamihafana indrindra no tefen'Andriamanitra ilay fiombonana ny fiangonana mba ho fiarovana ny olony. Ao anatin'ny fahasamihafana no ampaherezin'Andriamanitra ny fisian'ny fiombonana sy ny firaisana. Dia raisitsika izany teny izany. Boky ny ohabolana teo dia manao hoe aza manosihosy ny mahantra saingy mahantra izy. Atao amin'ny fiangonana izay ny asa mahagaga an'Andriamanitra. Misy olona anankiray izay marefo ara-toekarena, misy matanjaka ara-toekarena, fa afaka miara-miasa tsara ireo ka maneho ny herin'ny fiangonana. Atao amin'ny fiangonana misy tena mbola marefo ara-panahy, fa misy matanjaka ara-panahy, afaka miara-miasa tsara ireo ka maneho ny herin'ny fiangonana. Eo amin'ny tantaran'ny fiangonana ry havana izay iainantsika ankehitriny dia miariary ary mamenatra loatra ny fisian'ny fivakisan'ny fiangonana, hitsangatsanganan'ireo atokotoko-pivavahana etsy eroa. Mahatonga n'izao tontolo izao mbola tsy mahafantatra an'Andriamanitra ny hoe iza mariny Kristy ary aiza mariny Jesosy. Tsy hitany intsony izay andianana. Marefo ny fiangonana satria mivakivaky. Raha ampiombonina avondrina ny hery dia ho voaro ny fiangonana, ho voaro ny filazantsara marina, ny fahamarinana ny filazantsara dia Kristy maty sy nitsangana tamin'ny maty. Tsy hitan'ny olona tsy mahalala intsony, tsy fantatry ny olona, tsy azo ny olona intsony noho ny fivakisana, noho ny fisian'ireo fampianarana samihafa ny filazantsara marina. Miaro ny olony, miaro ny fiangonana ny tompo, mampiombona ny mpanompo samihafa ao anatin'ny fiangonana mba ho fanehoana ny herin'ny fiangonana. Ry havana malala, aoka tsy samy aka ho azy isika, na hifanilonilika ato anatin'ny fiangonana. Aoka tsy ho amin'ny fifaninanana, ny antom-pitsiron'ireo sampana sy fikambanana, fa ho amin'ny fiombonana indrindra, anehoana ny hery, ho fiarovana ny fahamarinana ny filazantsara. Aoka tsy ho amin'ny fananganana antokotoko-pivavahana no ilofosanao amin'ny fiomanana samihafa, fa ho amin'ny fananganana fanjakan'Andriamanitra tsara orina, voaro ny filazantsara tsy misy fangarony. Ampiasa ho fampandrosoana ny fiombonana ry havana, ny anjara fanompona nomeny tompo atsika tsiraray avy. Aoka tsy hanao ambanin-javatra ny fanompontsika isika, fa miantoka koa ny fiombonana anehoan'Andriamanitra ny heriny ety amin'izao tontolo izao izany. Anio fantaro fa miaro ny fiangonana ny tompo ary manome atsika mpanompo samihafa mba ho fiarovana atsika tsy ho amin'ny fampianaran-diso. Anio ampatsahivina indray fa amin'izay fahasamihafana no anefen'Andriamanitra fiombonana, tiany anehoana ny hery, hiarovana ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.